Tantara no soratan'i Natasha Andrianirina. Ary Liva na Yaravi maolitiana nomenjana ary Lairakoto Arso, Daniel ary Andry Tavita Mikael no nanomeana ny tantara. Nandry aveo mihaja soa mendrika na indrindra lafiny ara-teknika sarobidy tsy dia lahy. Lala, atrano venao e? Atyandre ay ary fangandrava sahady ianao nefa ne vao amin'ny folo mahery zao e. Ka tsisy miasa re tany ra Lala. Nanao fanambarana ny talefa katona tanteraka ny orinasa. Krizy tanteraka e. Tsisy vonjotsono fa dia mikatona toy ny orinasa maro efa mikatona rehetra ireny. Dia ahoana zany? Dia tsy misy fanantenana intsony zany? Tsy misy aloha raha ny kabarina ataon'ny taletao. Angatsika ivy daholo ireo mpiasa anjatony. Ny mpanjifa sy ny mpiantoka koa latsaka katerena. Dia inona zany nataonao e? Tsy hiakatra daholo ve zany ny vidin'entana raha zao no mitohy? Sady ny fanadina ny fanahy efa akaiky. Fa zao koa anery mety mitrandraй ane hono ny fanadinany. Misy koa ny teny hoe hotoana fotsy mihitsy ny ty taona ty Ka ampozina daholo zao ny zavatra rehetra manomboka eto ry Lala. Eny efa henoko tamin'ny zala atao ampiasana eny aloha izay resaka izay. Fa nakaiza tokoa moa fanaty izay? Ohatrany hoe lasa ny namany ihany hony. Mbola hiaraka no famerenana hono zareo e. Mbola tsy nianatra koa zany ny mpianatra? Nga hity. Dia ahoana tokoa zany no tory ery hitady asa aloha e. Dia asa toy ny ahoana nefy? So tsy avelona tsika ka. Enao tiako izay hita re aloha dia atao mandra-pisokatry ny orinasa. Dia aiza koa nisy mpampiasa anaiky an'izany ry ery mitady aloha re dia ho hita eo zany raha hitady ny lafatra tsy ho fato misaretsika mianakavy. Ka na izany aza mba jiro ihany izay metimety ka. Ka raha iny asako teo aloha iny aloha sarotra be ny ahitana ohatra ny vetivety sady tsy vao eo ve no ny tenanao hoe be dia be any ny orinasa mikatony. Ka mba fidifidio ihany na izany azy. Zay aloha fa andeha hikarakara ny sakafontsika ka. Manaona rehetra ry fanaja ny fanomanana ny fanadinana ato Hoji, fangata efa atao trano amin'izao olo izao. Tsy miasa mba ny atao tranareo koa e. Ny atao ahoana kory dada? Mikatona ao anatin'ny fotoana tsy voafetra ny orinasa ry fanaja. Anga? Tsy misy zavatra manjary intsony vokatry ny aretiny. Ny fifandraisana amin'ireo orinasa ny velany tapaka noho ny tsy visian'ny tsidina. Dia tsy hisy asa tao zany dada amin'izao? Tsy mbola misy loatra amin'ny androany efa miezaka mitady ihany io. Dia manomboka oviana koa zany nareo tsy nandeha niasa intsony? Tamin'ny latsinainy akia. Dia efa laka misy kosa ve vao fantatro zany ry dada? Ka ianao ny sairana amin'ny fianaranao moa za koa mbola nisy nampivezivezy kely tamin'ny talata somary tontolo e. Nisy asa nolazain'izay namako izay mantsy dia lasa tany Tena nahoana? Tsy nanjary, tsy raikitra. Mba enjana koa zany ry dada ka. Nenay aloha ty examen ty dia tsy hay intsony fa dia manomana foana aloha e. Le daty napetraka iny mantsy ohatrany mety hiova honiko. Tsy hay intsony e. Menara foana dia ataovy mafy foana ny révision fa ny tsara fimanana ange tsy tapohan'ny loza ry fanaja. Izay mihitsy. Fa misy zao ankizy ry dada dia faly ery hoe tsy mianatra. Iza moa fatsany kamo zany? Misy indray mialan-daharana mihitsy. Fa misy koa raha lasa manambady. Mieritreritra izy ireo hoe tsy eto intsony ny fianarana dia alao ny safidy an'izay. Marina daholo zany. Fa za aloha mbola tsy amin'izany e. Fanaja atsoy dada aky dia midiny sakafo fa vita reto Andao aloha ry dada fa miantsona iny Ho avy Dia nanahoana ihany le sy dada momba le asa iny efa kely anisy isa ny volantsika ato Kely ohatranay ahoana izy ao e. Ohatrany tsy misy raha etsitsony latsaka zany vi. Tsitsitseo ihany re hiezaka hitady asa faran'izay aingana ihany aloha.
tsy nahoana koa e. Dia inona amin'ireo izany no ajanona? Ianao koa ry lala dia ohatran'ny zazakely mihitsy. Krizy aneo aho zaho hoe efa niteny aho fa hiezaka nitady asa. Ka efa ray volana nge izay riery. Hitanao tsara fa na ny hena atao laoka aza efa tsasaky ny fefany nge sisa vidiako e. Ko maninona nefa raha tsy asiana aloha. Ataovy anana fotsiny rangandro any e. Fa ianao ty ve adaly. Hitan'ny lelako tazako izay anana amin'izao e. Laoka tsisy hena. Dia sy vohena zany dia rehefa lany ny vola dia lany e. Ohatra moramora aminao any izy zany dady. Ka ianao tsy inona ohatran'ny sarotra lamina beko. Ianao ihany ny teny fa efa kely ny vola. Dia inona ary ny tokony ho teneniko aminao? Mitedava saingana ianao e. Raha ny orinasanareo aloha tsy hisokatra tsony. Izay aloha dia marina e. Ny trosetro ary tsy vita ntsony. Normal leo raha mety tsy hisokatra tsony mihitsy. Raha tsy hoe mitady famatsim-bola amina orinasa ny ivelany ohatran'ny tamin'ny fito taona lasa nga. Saitsainao ihany aloha fa andeha tsena e. Dia mba tenena nge fa naja nasan'ireo lamba maloto ireo rehefa mifoy e. Endre za koa nge izao efa andeha. Mandehana aloha dia foa sisy vao mandeha ianao e. Izay fa lasa ka. Otry fa maninona koa ny akanjonao no feno fotsifotsy be torindry iry a. Fa inona reny? Fa inona izao ny fijerinao an'ireny? Loko fotsifotsy. Ay. Ary iny ny vola. Andre Kiako, tao 7 arivo. Fa ahoana koa ty? Fa inona ny asa nataonao tany ka? Fa inona kay ny asa mahafeno loko ohatran'izao e? Fa nandoko izany ianao. Izany ve mba asa hitanao e? Dia ty vola ty izany havitina aminao ka? Ka raha misy an'andro no hitako tany ry lala. Raha pitsondray izao andoko ny varavarana sy ny lavarangana sy ny vavahady. Andre Kiako, dia tena tsy misy akoatr'izay mihitsy ve? Aza manao izay mahatezitra ianao ry lala. Misy ve dia hiaritra an'izany a? Dia misakafana amin'ilay patron izany ianao io? Mazava ho azy. Izay aloha fa andeha torokely aho aloha ka. Eny dia ndana aloha misasaka. Fa naja jereo ilay rano ny dado fa efa tonga izy. Eny ry neny a. Aiza ilay rano ny fanaja? Efa nataoko amin'ny dosy ao e. Otry angatata nandoko. Jereny fa hatramin'ny volonao feno loko daholo. Dia tondray kely mihitsy aloha ny lohako ry fanaja. Ao ary e. Fa taiza ho data nandoko e. Nandoko ireny asa hitako ry fanaja. Dia nataoko aloha fa tsy misy vola ntsony ato amintsika. Zany sisa asa ratsy koa ngery data e. Oaka izay fa andany raha hanao zavatra hafa. Misaotra. Dia lasa manao asa tselika izany sisy data. Ary mety izany angamba ny nampifamaly kely azy sy neny teo. Neny koa moa tsy mba mahay mankasitraka mihitsy ka. Sady zatra ninambe teo aloha. Neny a, efa mirehatra le hafa hanao revision amin'izay a? Ie, avy aloha fa tokony aminy. Reto ny vola ry lala. Dia lasa ohatr'izao foana izany ny fiainantsika ato. Tsy lasa kosa izao riery a. Mitedavy ianao hevitra. Andray kosa ry neny a. Tsy mba hitanao mihitsy ve izany ny ezaka ataony dady isan'andro io? Maninona vao tonga izy dia tena ohatr'izany foana ny tsenanao azy? Fa inona ny tokony ho teneniny kosa indrika? Inona? Maninona izao nareo ny tsy mba mifanoroka kely ohatry ny taloha intsony rehefa tonga ato an-trano dada? Mandehanako iny rery fanaja ho maniny raha misy azako a. Azafady zanako a. Eny ary vetivety a. Dia tonga dia andraso any amin'ny efitranonao fa hanoe an'ilay filozofia ntsika mianaka. Okery dada. Maloto be daholo koa nge ny lamba ato e. Nefa ty volo ty ve ampy akanam-panasa lamba kory? Fa maninona nefa raha sasanareo mianaka e? Dia mbola tsy tsapanao ihany ve ny zava-misy ry lala efa 3 volana teo aoriana? Aiza ny avitako an'ireo lamba be dia be ireo e. Sady amin'izay jereo reto izy tandalerina be daholo. Sady ny akanjonao mihitsy anie tena maloto be ao rery. Raha fatra ireo a. Raha egony mifatratra be mihitsy ngamba tsy omby a. Ny ao anaty armoara ary zara raha misy lamba sisa. Fa tsy nanasa lamba mihitsy izany ianao? Efa ny tenany afa zaho a tsy mahavita. Mazava? Raha pitsao eto ihany.
dia miara-manasa lambetsika telo mianaka. Eto ihany ahoana e, ka raha makelinao io ve dia mbola hotapahana koa e. Ka efa tapitra ry asako nataoko farany teo ry lala. Riery a, ohatra ny ataonao ohatra ny tsy konikonina mihitsy ny izany fiainantsika izany e. Tsy konikonina ahoana koa e. Hita fa zaniko. Tsy hitanao anga reny olona mpibata hitany reny, reny mpanasa lambo reny, mpitarika saretiny, mpanary fako. Iverinao fa tsy konikonina avokoa izany ny fiainan'ireny olon-dreny. Ary mbola tsy hitanao angamba ny mpiasa tany any ambanivohitra any a. Soran'Andriamanitra ianao mbola mahita asa tao ihany ny vadinao, indrindra ao anatin'izao ame anara-pahasalamana izao. Ary tadidio fa tsy ny fiainanao rerany any lasa ohatran'izao e. Ka ny antsika aloha ny hitako riery aza tsy mirarasy any ivelany any. Hitanao tsara angamba fa na ny voliko aza efa 3 volana zay tsy misy vola naovana azy any amin'ny coiffure. Dia maninona e? Tsy vola efa tsara tarehy ve io e? Ary efa manomboka tsy zaka kokoa ny lokato e. Tsy misy na dia potikena raha ohatra ny silako. Ka rehefa leo rangahy ianao dia aza mihinana. Ary azafady ianao andehanako isasy fa mainka hamonjy anjanako a. Raha matomanao sainjaza. Ay, dia miomana raha fa dia ho hitanao tsara izany sainjaza izany manomboka izao. Zay ataonao e. Tena enjana rangahy ty fiainantsika. Dia tsy nahita asa mba atao mihitsy androany. Inona indray izao no lazain'ny lala raha tonga ao an-tranao a? Aty amiko ty tsy misy na dia ariary aza. Dia nahita vava be mitapatapa indray androany. Raha pitso angamba andeha eny an-tsena eny, dia aleo mibatabata hitany eny mandra-pahitany izay atao. Fa ny androany izao no olana be. Sambasamba tao anatin'ny 3 volana sy tapany mba nisy ny antso indray ty telefonina ty. Raha Jax ty marina. Allô? Aleo aloha ty 7 arivo ty ihany no meko an'ny lala rangaha. So mantsy mbola tsy mahita tao raha pitsoka tsy misy omena azy io, sady sao dia laniny amin'ny fripery sy ny coiffure koa reto. So ihany aza fa mba laviko 10 arivo sy 3 alina le telefonina iny. Sady tsy misy ilako an'iny intsony koa moa e. Ny orinasa aza visaka tanteraka. Lafo ny le trano be io, lasa ny karana. Ianao efa dia tsy miteny. Ary avaiza ianao izany? Mba nandeha kely tany Amodribody re ahy e. Efa tonga ka izy fa tena kikina be a. Za mba nanantena hoe mba azo kely tany. Zany ve? Ye, kaika alahony a, saika maty tany. Tsy nisy zany asa zany akory noho ny tany, saika amidy fotsiny tsotrozondry zareo e. Ko raha tsy tamin'ny andron'ny fahampanjaka izy tiako izy hoe varotra andeviko. Marina angeo azany riery. Reto aloha ny vola hitako androany. Miena foana izy zany a. Rehefa kelikely angamba tsisy tsony. Angamba na iny resaka androany mantsy fa efa lafo ny deba tamin'ny karana ho ny trano be ny orinasa, dia lasa ny larenao izy mivady. Zany ve riery? Dia tsy mba nisainy zareo kely akory ny momba anareo mpiasa madinika malagasy kely mamelona ny orinasany. Dia asa rehefa dia samy manana ny mamay azy daholo izao e. Dia ahoana zany ty fiainantsika ty e? Ivelona amin'ny asa tselitselika kely ohatr'izao foana very dada. Hatreto aloha e. Tia. Sady sarotra ihany ingeny mbola hitako asa amin'izao vanim-potoana ny aretina izao ahy e. Nefa izao koa ny tokony fantatrao ry lala fa olona efa bebe taona ihany aty. Raha hiditra any amin'ny orinasa ohatrany teo aloha mety tsisy andra e. Izaho koa riery dia isy an'izany a. Tsisy mangidy tsy andramana io. Fa mba mandefandefasa ihany aloha fangatahana so mba manana vitany. Olona manam-pahaizana ange ianao e. Eny e, tsy laviko ange izany eky e. Fa nitolotra asa amin'izao ange ka efa sindrareo fetra taona mazava tsara avokoa e. Raha zavaina misimisy izany dia olona vonona tsara, tomaty sy mbola matanjaka ary afaka mipetraka ela eo amin'ny toerana ny tena ilaindry zareo mba hampilamina sy hampandroso ny orinasa ny tetiny amin'izany.
fa tsy hitanao koa nga reny hoe efa manana traikefa-rinika. Ianao ary efa tenina voki-traikefa be mihitsy. Tsy sarotra ho anao anie mitady asa raha zany rehery. Tsy laviko ange ho azy zany aky. Fa sao tsy tadidinao aza fa efa 50 taona mahery ange za zao e. Iza tsony ny mpampiasa ndray olona efa antitra be oatra ary lala. Dia tsy hiasa tsony zany. Aleo rery malala fa iezaka raha vao milamindamy eo ny resaka aretiny tia. Ary eo aloha mba atsoa kely fanaja vetivety. Misy resaka tiako zaraina aminareo mianaka vetivety reha. Lazao ary aloha enony dia sady mihinana n'ity vary sosoa be rano be ty ihany tsika. Rahantsika na eny teo ny vaovao izy mianaka fa mbola mitoy ihany fiboana. Tsy miasa ny taxi be, ny orinasa mampiasapiasa maro be koa dia mbola midy avokoa. Dia maninona nefa zany? Dia ilaza aminareo koa fa miova tanteraka ny asako manomboka karapitso. Indrindra tahorinan'ireny fotoana tena tsy azo mitezivezen'ireny moa dia niarahana ny varotra avokoa ny entana izay lafolafo vidy tato an-trano. Ka sao sika dia miverina izay roa mihitsy. So ihany aza fa mba nisy an'ity trano sisa tsy lafo ny dadanareo ty mba nipetrahana fa raha tsy zany angamba. Marina tokoa aloha zany. Fa ny asako vaovao any tiako deklarena aminareo mianaka zao e. Ka lazao rery dada fa za koa nge mba manana vaovao lazaina rehefa vita ny teninao e. Ay, ka raha izany maninona raha lazaina aloha ny eny fanatsy. Nareo mianaraka koa reto ohatrany tsy azoko mihitsy ka. Leo ary rehefa ho lazaiko ny teneno ary fa maika atory ary fanaja be safary ny resaka be ohatra nambositra koa nareo ka. Eny e, tsy dia hoe vaovao be inona akory nge fa fanadinanay no afaka ray volana sisa e. Naroso zareo le izy. Dia ny collage no tiako lazaina fa mbola misy roa volana ngeny any farany ao e. Nefa tsy mahazo convocation raha tsy mahefa. Zay ny anao rehery. Toy izy ihany ny 7 sy 7 e. Andray kosa ry neny nareo mivady mihitsy ange miara-teneniko fa tsy dada rery e. Ka ny indrindringe mazandoa e, tsy mety mitady asa mihitsy. Fa tsy raha mahita kosa very neny fa tsisy orinasa mandray mpiasa zao Nankatona ry zao be dia be. Fanatsa. Efa henoko re zay. Aleo fa hotadiaviko aloha ny collage indry. Ray volana kosa ve dia tsy hatako efatra alina. Misaotra ry dada. Zay zany fandeha tory ahy e. Mbola tsy vita ange le resaka teo ry laly. Ka nareo ela beko inona? Ny asako manomboka rapitso dia hitarika sarety. Inona? Hitarika sarety? Lanitro lozy. Misy saretiny zalahy zay ihany afaka hikaramana hono fa misy versement isan'andro le izy. Tena lozinina rety e. Dia mivera tena ianao rierika. Bonne nuit indriry fanaja. Bonne nuit neny Tia hono zany ry dada. Ohatrany tsy faly mihitsy neny. Avelao re izy hoany. Tsy maintsy mahita ny collage-nao Zay fa mandehana matorony zanako e. Nanahoana ny fanadinanao ry fanatsa? Azoazo aloha e. Ay. Manantena fa ho afaka soma tsara ry dada. Ary aisy neny no toa tsisy ninona mihitsy ato. Dia tsy hitako re za koa aza mbagaga fa ngamby efa tamin'ny maraina izy no niala teo. Jerenao fa na ny vilia nanana ary tamin'ny maraina mbola tsy misy voasasa. Fandriana tsisy mipirina. Marina fa nakaiza ary neny. Aleo aloha ahy solakanto dia ataoko ireo e. Tena manamafy zavatra ataon'ny lala mihitsy aka. Herinandro izay dia za foana ny tonga aloha ato an-trano. Ny paoziny amin'io mianjaika dia mianjaika ohatran'ireny fanao fotoana amina minisitra ireny. Toa lasa saina be dada. Mieritreritra hoe raha afaka baka soma tsara moa zany indray dia mbola anoisy sa. Iza kosa moa tsy anam-paniriana anoisy dada. Zaho aloha mbola hianatra eny Ankatso raha afaka io e. Tsara zany anaka. Menara mafy dia toy izy foana ny fahendrena. Fa mety tsy ho vitanao tsony very dada sa inona mahatonga anao manontany an'izany? Tsy izany kosa e. Fa ahoana? Tena vitako mihitsy aza. Hitanao fa tsy mondro ny tanako na malemy ny tongotro e. Na dia mepaka ohatran'izao ary izy ireo dia tsy maintsy manao fianarana foana ianao. Fa dada
Tena tsy napoziko ohatr'izao mihitsy aloha nefa raha ny fiainantsika. Tokony mba nahangona ihany anie tsika ry fanaja fa ny reninao ny be rendrarendra loatra. Hitanao tsara fa tsy nanaika izy raha tsy nanofa nyreny trano confort be reny tsika nefa misy an'ity trano lovako tamin'ny bebe anao ty ihany. Tena izany tokoa ry dada. Efa atina reo mianaka. Ry, ary taizina iny? Avy nitady izay mahasoa retsy fa kaina aloha fa mba ataovy izay tsy vitao retsika. Mba mafana koa izany andro izany aleo aloha rangamba angalatra isotro jus kely etsy aloha ka mandreraka koa ty metsena amin'ny vola kely ty mba hanaovy jus fraise kely na telonjato angeky mangatsiatsika be ry izany tia ny volandrily mpivarotra misaotra manao malala iza moa iza tokoa moa sy tadidinao ve efa ho 20 taona tokoa moa tsy nionana tsonoko fa iza moa marina mafy raha mba tadidiko kaikady re kiady oay ry tony ino marina ve io tena niova be tsy fantatro mihitsy ao midira aloha ato anaty fiara tsy maninona midira rehefa inona ary ny olana fa ono fa aiza zany ianao zao tena ela tokoa zay tsy mifakahitan'izay ry kiady tany ampita tany foana zany neny le nanambadika raha iny dia nanaraka andry zareo tany dia izao tonga ty izao fa nahazotra nanaovana hotely tana le karana vadiny iny dia nody aty indray ny zareo moa mandalo fotsiny fa zany tena hitatana ny hotely io dia efa oviana zany ianao zao no tonga tetoka efa ho fito volana teo angamzaiko ary ianao zao manao hoany mbola manimanina an'ireny kilalao-pitiavasika taloha ireny ve sa sika adiko tsy hitanao ve hoe efa antitra inona tsony ireny kilalao-pitiavana homanina amin'izao sady efa trodroko ny fiainana sy ny fantrany aiza koa rery malala marina anie zany fa fery-marina zao neka izy ary mivadinao manao ino fa fitokan'izay ny zanako ny vadiko indray mahamenatra ary na ilaza azy aminao ary mahamenatra hoana ary mariny nga tsy bogosy nga le ry sa clé maina sa izy aloha bogosy ihany taloha azo lazaina ho manana na izy azy tokoa fa na tsy ngidy mivitana dia lasa mitrongo voahomana lesy tray kosa mariny fa tsy azoko sara nge izy aloha ny anarany ery zay ny anarany niasa tamina orinasa izay izy teo aloha dia nikatona le orinasa nesany dia tsy nahita asa tsondra izy hatramin'izao zany ve tena mba mampalahelo koa le rira izany ka indray izay fa dia manjana n'izao no tena mampalahelo fa tsy iziko ka inona ary zany ny azoko anampiananao raha azoko sara matsy zany dia lasa sahiranareo sady mijaly ange izay ry kiady zany tsy mbola antitra be tozao mihitsy vehivavy mahakarakara vatana tanteraka mihitsy kanefa dia zao sisany nifarako mbola tsy farandre raha zao afaka manohana anao raha zay no mampalahelo anao asangery malala mbola tsy mafoianan'ireny lasantsika reny dia neniko anao fa mbola tsy manambady mihitsy raha amin'izao aiza koa aiza te mandainga rery kiady fa ianao ty koa aza makafanahy ohatran'io moa marina nge zany ro malala afantao aloha ianao ateriko sao tary reto sakafo mbola ho karakara ka andao ariko misy ohatr'izany aizany indray fa mialohan'izany aloha sao dia mba afaka mahazo ny laharanao telefona ve ka ny olana anie zao tena tsy manana telefona ntsony dia nefisika izao tokony mbola eo ne zao ary ty misy omeko anao dia miantso anao raha rehefa misaotra betsaka ry kiady eny ary ka aloha ary tsika mandeha amin'izay ary fiaran'izy nanatitra ny eny teo iny namako retsy iny
sady maninona ny ela be nefa tsy nakakely io ohatra ka mbola variry resaka tamin'iny namako iny ako fa inona koa nefa mabe fanontaniana andry ohatra izany fa zao marina ary fanaja misy zavatra anontaniako andry hoe ahoana izay ry neny raha mialato ve neny dia anaraka andry sa hijanona hiaraka amin'ny berim-po verimaina aty fotsiny herim-po verimaina ahoana kory neny ka hita fa zaniko zao ry fanaja dia fa tsolotsolova ny lalana lefa ho taraiko eo ndry raha mianahana amin'iny dady tsy misy apoky iny fa maninona kay neny niova be niova nanaraka amin'ny fiainana kia ka tsy mba niova tsara ngefa niova ratsy fa zao fiainana zonga tsara ka fa valio aloha ny fanontaniako teo anaraka ny neny moa izany dia ho aiza tsy hitandringa le tomobila menjaika be teo le bandy ao anatiny koa ny teneniko andry fa sady bogosy be sosy tsy lany mamy ay ve zany efa azoko ihany tia andravany tokantranonao ve ianao mazava ho azy raha mety mitatana dia raha tian'le trondro le kakana tena mirediredy mihitsy ianao ry neny aleo tetehako ny anana vatsy eritrereto tsara aloha sao dia mba hanenina ary karakarao io laoko io dia andrahoy ny vary andehanao volo aloha fa mba nahita vola kely indray ariko mba ahoana koa ary tia ataony neny ity ka no dada lasa tsy manam-bola firy-tsony ve no mahatonga azy manao an'izao tena mampalahelo ka dada izay reraka tsy mivoadindra fatratra mitady vola nefa ny ataon'le vatiny tsy fantany akory tena tsy ho fitako ny amelany dada rery amin'izao ka andeha ho sasaiko aloha reto lamba andreto fa tena efa maloto be daholy tena tsisy fararahina azy mihitsy tsony neny lala malala mba omeo akanjo isoloana rehefa hotsako ny olana daoly ataoko tosoleto lala dada hoay lena be ianao andraso aloha jereko akanjo vetivety aingana rehefa mangovotry ny atsika koa rehetra aloha anaovana ry dada fa mbola mandro daholo koa neny fanaovanao reny avy sasaiko mantsy ay fa aizany reninareo ry fanaja mbola tsy tonga rehetra ry dada ohatray efa misivy alina nge zao veriko fa efa matory zao izy za mantsy mbola nanatretana tany avaratra be tany dia zay no nataraiky ahy io aiza moa izy fa tsy any amin'izay misy azy ihany aroano aloha ty lasopy mafany ity fa ilainao io zao saotra rery fanaja tena mety be amiko mihitsy ty fanakay izy ty laly tsy fanaony kosa aloha mody aloatra an'izao aza tataitra ianao ry dada fo manomboka ho ikaina vao manomboka amin'ny ahoana aza dia mahay miresaka koa ianao ty mody eo foana re izy rehefa afa-poany amin'izay ataony ihany fa misy vaovao tsara be olazaiko any dada androany vaovao tsara inona hono zany lazao fa menanao ny valy ariva teo ny fanadinana dia nanahoana dada koa tatatra be afaka soma tsara ry ary dada saingy ahoana andray tsy mba mention assez bien kory ve ry dada nefa mba hitako netinety ihany aneny nataoko tany rehefa afaka aloha aky dia izay ny zava-dehibe isaorana an'Andriamanitra dia arabaina ara-misondroa tamin'ny ambony indrindra anaka misaotra dada faniriko zao raha mba anaovana fety kely zao fahafahanao fanadinana zao ny ay oka ry amin'izao ry dada efa nanaovako lasopy mafana ny dada dia tena feno fahendrena tokoa ianao ty ry zanako dia naiky mba tsy ovy zao fahendrenao zao fa hitombo anaraka ny taonanao sy ny fahalalanao koa matokisa ianao ry dada fa tsy andrarakily mby andony anatranatra ao ny fanarahako azy ireny mantsy no mbola natoa zao ako dia aza diny koa anaka ny manankina lalandavany fiainana amin'Andriamanitra eny ry dada zava-poana mantsy zao fahasoavana azonao zao raha ohatra ka tsy teo izy tsisy adiniko re zany anisan'ny zavatra tena nampianarinao ato koa no mivavaka fa na dia tato ato aza tao tsy tataratra tato tokantranotsika izany
Na ny fitiavana na ny fifanajana, ny fifampiresana sy ny fifampianoana dia samy nanjavona daholo e. Saingy tsy eo amintsika mianaka kosa anie izany. Aza malahelo ianao fa hiezaka dada merina an'izany indray. Rehefa nydiniako ry dada dia nanjavona niaraka tamin'ny volany abetsaka ireo zavatra ireo fa tsy hoe ianao akory nanao tsintsinina an'izany fa neny ny tena niova, sady niova ny ratsy toy ny valana retina eto amintsika amin'izao fotoana izao. Okare izany ho any mandehana amin'izay vonjeo ny torimaso. Dia hito koa ny vatra mbola tsy voky dada, ao anaty vilany eo ambony latabatra ao ny laoka, voatavony ao Eny re, mandehana amin'izay fa iandray malala eto izany aloha. Na izany aza dia miaritra ela loatra io fa ianao anie olona miasa mafy e. So arary eo raha mitambatra ny avisanana sy ny tsy fahampitorimaso, mangony fotsiny ny fahatarany sakafo isan'andro. Angamba dia izay vao hosahirana tanteraka eto tsika. Eny re ry zanako, dana matory fa tsy ahatra ela eto Efa manomboka ry dada ny inscription amin'ny concours Zany ve? Dia efa nijery momba an'izay tena ianao? Reto aloha ny taratasy ilaina dia io koa ny droit. Dia karakara ireo taratasy ilaina rehetra e? Ka mila vola ihany nge izao ny fikarakarana an'ireo e. Ny frais hivezivezena ihany koa. Ty aloha misy vola kely anaovandrian'izay e. Fa raha le droit za tsy manana, any amin'ny hery izany. Ay, angamo tsy raha ihany nareo mivady e. Dia efa izay izany ry fanaja fa andeha hamonjy ny asako aloha. Atoandro hatrany ny andro tsinona. Ohatran'ny fanina izany marina. Dada, fa manina ianao izany? Eno ohatrany hoe mamy izany ty ianao Tsy maninona akory ka. Ohatran'ny fanina kely fotsiny. Sao dia tsy tokony hitarika sarety ihany ary aloha ianao androany ka. Tena marary ianao ry dada. Aza midaladala ianao ry fanaja. Aiza ary izy nahita ny droit andrira vao tsy miasa androany. Ka marary ane izy ry neny. Io anie ry dada le fanteneniko anao e. Marina izany teny reninao izany le ry fanaja. Mijanona mihitsy aloha ianao ka. Mbola misy afaka andrahoana androany ao. Dia ataovy eo aloha izany ndre izay mety fa andeha hiomana aloha fa mbola misy alehako koa e. Ohatra fa lasa makaiza isan'andro koa re ianao ty ry malala. Tamin'ny sabotsy alina izao dia navita tsinody mihitsy. Inona moa no tokony hijanonako ato amin'ity trano tsy misy ninina ity ka? Sa anasa amin'ny malotonareo ato fotsiny? Azafady. Andany ianao mandeha ry neny rehefa andeha. Dia aza miverina tsony koa. Ary ndry izany angita ohatran'ny behivavy e. Mbola ho avy izany fa aiza maika ritsy Lala. Avelao re izy ho any Ary andao aloha dada mpandrina fa tena marary ianao ka. Dada, to maratra be ianao izany. Tsy renge fa to andre kaiko. Naninona ty tarianao ry dada? Dada ho Mba meo rano mafana kely aloha ary fanaja. Andrasoary tia tranonao dia fa naninona no mahay be toy izao ianao ka? Nisy nanondraka tamin'ny rano re io ry fanaja. Efa masaka angano vary. Mbola tsisy mihitsy ny ao ry dada e. Zany ve? Ie. Ty aloha misy arivo ariary dia mandehana ianao misotro lasopy ihany dia vita. Za koa akaina aloha. Tianao izany tsinana? Sa efa ninana ianao? Efa ninana ka. Nandana fa sao midy ihany mpivarotra. Ary neny? Eny koa ve izao tsy efa voky any amin'izay alehany ihany. Sady iny ve hody eo e. Sabotsy any androany e. Lasa izany ko. Aleo aloha ampirimo ny reto vola reto. Tena mifona aminao Andriamanitra fa nanao ny tsy fanao. Dafa ohatra loatra mandro izao fahantrana izao. Tsy haiko ninona loatra ny raha tsy nataoko no mahatonga ny voakapoka mahafoatran'izao e. Ka lasa manao foana mba hahafahan'ny zanako misakafo sy maneho ny fianarana. So ihany aloha fa tsy nisy nahazo ary ny olona be dia be ireny. Le raha mahatonana rano maloto iny no tonga tena voatondraka rano rano mangotraka avy na amin'ny losana vorona no natondrany tamiko. Reto aloha
omeko mifanaja andoavany an'le toroa. Sisa apirimoko tsara ato fa very asa indray aty. Asa hoe roviana indray vao ahita an'izay atao. Kay, mba fiara tsy mahalala fomba mihitsy koa izany ka. Rano maloto be io kosa ve ranga? Oay, ary nijanona kay ilay fiara teo. Sady mijerijery be ilay olona ao anatiny. Azafady indrindra kely mademoiselle, tena lena be nga ianao teo? Lena ny patalohako. Fa tsy maninona ka. Ao mikara atao anaty fiara aloha dia aterika ianao raha menatra be amin'ny pataloha lena io. Fa tendry aloha fiantso ahy dia mbola mamerina fialatsiny any akia. Tsisy indray zandray fanaja. Fa ny mahafantatra ny fanaja kanefa teo mipiti andranom-potaka nitsango dia raha ny fiarako. Azafady akia. Fa tsy manahirana anao ve aloha ny anatitra anahy? Tsy manahirana zany. Zara koa aza mba mandehandeha kely amin'izao zoma mahafinaritra izao. Fa hono ianao marina sao mba afaka miara-misakafo kely amiko zao arivariva sao mba ho sitry ny lena ataoko teo. Ka mipatalohako azy ity mando be nke. Sa raha mety aminao dia manentra mivetivety aloha isolo dia avy eo mandeha. Mety re zany dia nino ary ny lalana tokony alehantsika. Chéri ahoana anky chéri? Otry ary fa hoaiza aloha ilazany. Andeha kelohany amin'ilay zanako lesy aloha sady iresaka amin'ilay rangahiny momba n'ilay divorce amin'izay. Tena marina mihitsy aky izany. Sady tsika tokony soratra sy anao mariazy fa aiza koa dia ho tokantrano maso eto foana ve? Ka zany mihitsy ange lesy ho ahy sady nena isy hery raha teo lesy tsy mety tsony ary hono a chéri. Ahoana anky? Inona indray ny olonao? Le zanako no mampalahelo ahy ekeny lava raha ohatra ka hoe alainao aty amintsika izy. Ka tsy hanahirana antsika ve zany? Tsy manahirana lesy zany izy ange efa vehivavy lehibe sady efa mpianatra ny université. Tsy misy manahirana antsika mihitsy fa izy ara zao manampy antsika. Fa firy taona zany zanako zany ka? 7 taona izy zao fa ahoana? Ndray ve zao nefa naika an'izany? Tsy anaika hono olon-dehibe nge fanazy manana ny safidiny izy no aty amin'ny reniny na ho any amin'ny rainy. Izay zany ko fa tsy mila vola ve akory ianao io zao ka? Mbola misy chéri aty mbola ampy tsara fa aza matahotra lahy anko dia akanetako ka. Ok. Tena niova be mihitsy anie ny zanako zany hatramin'izay nianarany teny amin'ny ambaratonga ambony zany. Kizy ary zany hoe ambaratonga ambony ohatry dadako. Ny kizy eny any manao ohatr' izao daholo fa tsy mety angaso fekanjoko izao ianao ka. Za anga ny teny hoe tsy mety. Zaho aza tsy hita mihitsy ny mahazanaka tokerandriko. Izay aloha dia marina mialatsiny aminao kosa aloha ary dada fa tsy ataoko fantatry tendry mihitsy hoe toa anao izao indray koa. Mahamenatra ny volonao fotsy, ny endrikao tsy misy ijerena azy tsony fa maikila sy miketroketrona ny sady rakotra ny volom-bava. Fa inona ny malasa saina be anao? Lasa mansaiko ry dada hoe neny ve zany dia tena navita tsinody mihitsy. Ay ve zany efa ray volana mahirana izay. Tsy izy ve nefa izany tonga izany? Fanajo neny fantaiza foana ianao? Tany amin'izay mahaso sy mampitomety toy izao retsy dia adinonao tanteraka mantsy ary malala. Ry lanitra fa isa koa ty rabainina be ty inao va io riery andrekako dia izao ve sisy ianao tena mampalahelo. Mamodirina eny fa milanao aneza izy ny tokantranonao na voalazako teo aza aloha hoe mampalahelo dia miala tsiny ary ery fa tsy ampiova ny fanapaha-kevitra tsony indrindra ny fahitako an'izao endrikao izao fa tena ninona loatra ry ty ianao misy nanondraka tamin'ny rano mangotraka ray ry lala. Anga fa aneverin'ny olona vorombe matavy zany ianao.
dia mbola meme ihany mantsy ianao ry malala. Ary aza malalalala fa marikriko a. dia ahoana izany ry neny a, tsy tianao tsofa izany data, tsy vita ny lasa mahantra mantsy izy fa sady lasa ratsy tarehy koa. Mazava ho azy retsy a, ary tsy efa profony ve zao ray volana sy tapany tsy nodiko tato zao e. Zany efa niteny taminao ry ery fa ianao tsy laitra. dia inona moa izany no dianao taty indraika? Za koa ange tsy nanantenanao tsony. Vehivavy ve niala ny tokantrano ray volana dia mbola azo antsoina ihany hoe vady? Tsia Ka ty ary sy ny avy ny divorce fa maika e. Neny, data, andray. Asa manandry e, andao anaraka anara mahatahotra ny hijaly eto. Nanangoro ny entana. Fanaja, dia lozanao rehetra hoe izany data? Tsy anaraka izany ary data, ary miangavy aza misaraka izany moa nareo e. Lala, aleo aloha andinika tsara, mampalailo aho ilay zanako. Dia mbola hivezivezy aty indray avy izany e. Tsy lasa kosa izany ka, diso ny avy. Neny, Tsy anao sonihana eo ary lala, ary mandana mandeha amin'izay fa mampifendrifendro any zanako fotsiny. Mandana! Eny ariko, dia hita eo izany tsy saraka izany. Hitanao fa io rangamijoro amin'ny arera io e. Hitako io e. Ay ve ka bandy ohatr'izao no napotipotika anao ry malaly e. Jereo ange na ny endriny aza tsy misy ahafantarana azy mihitsy. Ka efa niteny taminao kosa ny zafa tsy ohatran'io izy taloha e. Hitareo an'io indray a, mahay andramo mangotraka. Kay kosa le ty e. She, Fa tena mafy koa aloha ny fiainany. Na ny volombava ary tsy voahala antsony. ka izao kosa ve ozy ianao dia mbola hiretako io foana e, hoe fiafiana ve ny tokantrano. Na nanao bisoan'io aza ve tsy hakano. Torao kosa aloha iny a. Tena tsy mendrika anao mihitsy ny bandy iny e. Aka inona ny ataontsika fa tovariana mamariparitra azy eto indray tsika ko. Ka maninona moa raha tonga dia domina ny fiarano faty ry kady a. Tonga dia vitaitsika mihitsy ve lery. Tonga dia vitaina amin'izay fanaja tsy manan-kaly intsony dia tsy maintsy manaraka antsika koa. Io dadan'io foana manko ny mahafatifaty azy. Ok, apetrao tsara ary ny ceinture andry fa ahodina kely etsy amin'ny rond-point eto tsika dia manitsy avy hatrany any amin'ny lery ihany. Efa vonona re ahy e, ary alefaso amin'izay fa sao dia hetsika eo indray io a. Tendra, Miakara aloha fa ina ary ty mamaika be ty. mba vonjeo aloha ary tendra. Fa ahoana? Misy inona? Marary mafy ny dada toa any ambanivohitra dia tsy maintsy midina any amikarakara azy. Zany ve? Fa aizaka iny zanany sy ny vadiny tsy maintsy ianao midina any a. Raha hoe andefasana vola fotsiny zareo anampiana azy sy mety. Ka io dada toako io ne tsy manambady aman-janaka izany e. Zany nataony zanaka dia izy no nitaiza vao maty ny reniko. Ngaky, ay ve ka zany momba anao ty? Ie, Efa maty zany ny reninao. eno a. Voaingana loatra koa mantsy ny raha tsika izay ka mbola tsy ampy ny fankalalana tsara koa. Ena ry tendra, 5 taona teo izay nahafatesany neny. Dada indray dia mbola tsy hitako mihitsy. Araka ny lazainy neny dia vao be voaka izy dia tsy mifankahita tsoa zareo. Zany hoe nandositra zany ny dadanao. Betsaka tokoa aloha ka ohatr'izany. Fa maninona nefa ny raha miaraka midina antsika? Mba te eo amin'izany olona nitaizanao zany a? Tsy mbola fotoana izao ry tendra ka. Ahoana? Raha mety dia mba mivola misimisy fotsiny aho entiko. Ka za mihitsy angeny te hijery ny dadatoanao io e. Jerentsika koa ny tokony hanampiana azy amin'ny fivelomana. Amin'ny manaraka ho azy zany. Sady tara fa ndao mba haterony an-trano aloha dia andefa aina angeny vonjeko any. Atri, fa avy aiza amin'ity andro tsy fiasana ianao ry malala. Avy ny enoen'ny vaovao tany ndry za. Vaovao taiza. Tany amin'izy mianaka rehefa ianao koa. Dia nanao tokoa ny tany aloha e. Matsoma tsara. Ka ao aza tsy misy olona mihitsy. Raha ny filazan'ny olona dia hoe sahirana eny amin'ny hopitaly fa marary ery. Na tsy maty zany. Mba mahery andro koa le vadinao ka. Ka zany mihitsy. Ka maninona moa raha mody mamangy any amin'ny hopitaly any ianao dia any ny anamperanao ny ainy tanteraka. Tsy mety tokoa izay a. Sady io tsy misy hevitra ankoatra ny famonoana azy ihany raha te ho sambatra sy adina hiaraka amiko ianao. Raha teo koa efa te hananjanaka aminao. Zany ve? Fa ny azo le zanako ny tena mampalahelo ako.
tsy mba mety hipetraka ty amiko akory izy fa dia miaritra fijalianao fotsiny. Ka rehefa maty ve ny rainy soa ty amin'ny reniny ihany izy mifarany fa ny ihany tena mahamaika ady niteraka aminao araka ny nofinofiko taloha reny ianao angery malala le vehivavy tena tiako saingy no mihetraketrako ny fiainana tamin'ireny dia tafasarako tsika moko ka mitovy ihany ange izany tsika fa tiako izao raha mba nokafanao tranombarotra lehibe iray dia mba tantana amin'ny fanaja amin'izay izy mijanona amin'io fianarana io tsy apako mihitsy mantsy fa hatramin'izay ny anarany teny akato izay dia lasa ny mahafiloso tsy laitra hodiny izany mihitsy izy ka resao aloha izy so misokatra hoe ny tranombarotra dia tsy hanao akoriny ianao mino fa naika izy izandray izy nahita ohatr'izany tsy zara aza ve efa misy atao fa tsy andeha hitady asa ohatra ny ataon'ny zanam-bahoaka ireny Say aloha fantany ianao raha tonga dia oto fa izaho mbola hiaraka amin'ny sola hitondra fiara any amin'ny garazy izay ary aloha fa lasa mba akarokely hoe nondrako ry fanaja azafady ao ary ka efa nanao ina izao ianao ry dada efa matsara ka ay kosa fa mbola izay irakirana amin'ity tiany ity asa zao hoe rovina vao mba afaka amin'izy ity ary nanahoana ho momba ny fiaranandronanao tena tsy tadidinao ve tena tsy tadidiko mihitsy ary ny tena tsy azoko dia hoe maninona ny voatona ihany nefa za ange dia efa teo amin'ny sisiny to fiara tapapiray mihitsy le izy to fiara tapapiray mihitsy le izy to fiara tapapiray mihitsy le izy nefa ny raha filazan'ilay olana hita teo dia rifatra nandositra ilay fiara rehefa avy nandonanao izany ve dia tapaka frein tianao lazaina izany dia hoe fiara andeha hamono anahy fotsinotsotro izao ilay fiara io izany mihitsy ry dada dia inona nefa ny antony za izay olona mahatra velony ity ka mety hoe olona te hisopatra anao fotsiny izay olana natrika teo koa moa tsy mba nisy naharainy laharany fiara akory ka raha izany eritreritra ao izany anie no mitombona nahita sy fantatrao aza ilay fiara afaka ny anao inona moa manoloana ny mpanambola isika fa angamo dia tany tsisy fanjakana ka tsy ho voavidin'ny volany daholo koa inge izao tontolo izao fa ny olona mahatra sy mavomavo ohatranany tsy misy miraharaha izany na tokony mba ho azo ihany aza ny laharan'ilay fiara tsy ataoko miala maina kosa no ra fantako fa ho no ary fanaja aon'izay ry dada ary mba taiza daholo ary ny vola be nampiasaina teny amin'ny hopitaly ireny nataoko ihany tsy anontany fa lasa ihany tiany saika ve tany amin'ilay namako izay ireny rehefa nilazaiko azy ny accident nahazo anao dia nanome an'ireny izy nomeny ieko ilazao izy fa rehefa afaka mikarama somatsara dia soloana daholo ny anazy aiza kory dada ny avy tanao an'olo an'ireny vola be amanetsinetsinina ireny verinao fa ohatran'izao foana kosa angaza izao aloha ny hitako tsy ringy ity ianao sady mahino antitra be aiza ny avy tanao an'olo an'ireny na hipopopo mandra-pahafaty aza ka zava-dehibe loatra kosa neny nataony tamintsika raha tsy misy an'ireny ve tsy efa maty kosa tahaka izay ka tsisy lony izany ho ary eny mba te eona amin'izany olona tsara fanahy loatra izany ary ahy dia te mba hisaotra azy fotsiny ihany koa sa mba fantatrao mantsy ry dada ny lainga be nataoko tany amin'ny tendry indrisy mantsy ry dada fa lasa mahamenatra ny manana anao to dia hiteny hoe aleko tsy misy ndre toa nanjarany saraka mateno aza anjanako izany lasa fotsiny saiko ny amin'iny avelo re izy hoany rehefa resy na afa-po avy ihany ve izy tsy veriny eo ihany engany ary andeha kely loha ka any dia mitadiny sakafontsika raha riva sy rapitsy fa tsisy tsony io eny ary za ve dia ho velomijanako eto fotsiny
mampalahelo ahy izy ty. Aleo ezaka hitsangana teto amin'izay koa ka andehandeha any any aloha sao mba mahazo na dia 2 arivo aza. Amin'ny fomba ahoana nefa moa? Aleo mandeha fotsiny aloha na angataka aza ve tsy ahita. Tirina any amin'ny biblioteka mihitsy zany ianao? Ino sa misy ilainao maika? Mitelo mifanao fotoana amin'ilay karana mitady vato zay. Mbola afaka inara? Ay, fa misaotra betsaka hony aloha izy dadatoa e. Inona moa no tokony isaorany amin'ireny? Mbola betsaka noho ireny aza ny tokony ataoko. Ny tena zava-dehibe sao dia ny vasitrana somatsara. Lazao izy fa ho avy tsy ho ela antsika. Mbola ho avy re zany faza maika. Any kosa mbola ratsy be ny lalana amin'ilay orana avoko. Aleo fa rehefa akantsika dia amin'ny vanim-potoana tsisy orana. Ay, fa jerendringa itsy lehilahy lehibe mangataka itsy. Aiza? Itsy io jerefa eo amin'ny mainandro eo izy no mipetraka. Andriamanitro, toa hitanty mangataka eo an-tsisin-dalana io. Tena mampalahelo e. Jerefa ohatran'ny marary izany tongon'izany fa tsy mba manana fianakaviana raha ve toy n'olona tony e. Dia tsy mba niteraka mihitsy ve na dia iray aza? Tsy vao tena loza masina. Marina mafy tsy tena mahonena no mijery an'ity rangahy. Atri jery koa nefa ny rasin'ilay olona tompon'ilay hotely izy e. Jery iny tokoa. Fa variana mijery ny olona io koa ianao. Efa laza avokoa ny fiara teo alohantsika e. Eny marina. Tena mampalahelo angery fa naja mahita olona ohatr'izany e. Zary lasa elikeliky ny olona ry zareo reny. Raha sendra mandalo indraindray dia iverin'olona fa angalatra foana. Na koa misy ireo mihevitra hoe mandoto ny tsenany na mampandositra ny client-any. Ohatran'ilay raha amin'izay tompon'ilay hotely teo iny zao. Ie, ary aleo aloha zahay aleto ka. Jerenao ange ty mbola fitohanana be ry e. Sady lahatra ty mbola maika hamonjy fotoana sao dia ho tary eo koa. Eny ary masotondry. Terapitso indray zany. Ok. Ay, saika adiniko hoe mba mengavy kely vola aminao aloha fa tena tsy manana vatsy mihitsy. Lany mantsy ilay ambiny taty e. Ay ve alefa alefako avy eo. Zay dia miala tsindry ry tendry fa lasa mitambetsatra loatra aminao dia misaotra melosa anty. Ok. Zay ry lofa mahazo toa ianao e. À demain. Eny ary fanaja je t'aime. Ay, tendry koa hiviriko fa ilaziny. Andraiky. Zay aza dino ilay izy teo je t'aime. Mbola ho avy antsika ry tendry fa za maika. Sarotra koa aloha manafina fa na za koa fomba tena tia azy efa manonofo miankafy tia miaraka amin'ny mihitsy aza. Ese alolo mianatra ka. Finda mihitsy moa re nataonao reny ry dada. Efa tena lanenatra tanteraka nga ianao. Fa zana n'inona? Fenao lasa mangataka iny an-dalambe tiako. Fa maninona kay raha mba miandry tato an-trano ihany e. Sa nahazo ohatrina tena moron-dalana teny zao ianao io. Dia andro fotsiny anao eto kosa ve za zay ray tokony hamelona. Sady ianao koa nge mbola sahirana amin'ny fianaranao e. Tsy azoko forsena hitady sakafo ka tsy tsapanao mihitsy ve hoe mamenatra fantatry ny mpiana mianatra ampiko zany e. Indrindra fa hitendry. Raha tena olona tsara re izy tsy misy tokony olana aminy na toy ny ahoana na toy ny ahoana ny toerana misy ny ray aman-dreninao e. Indrindra raha tena tianao izy fa tsy zavatra fa fotsiny ny arahany aminao. Fa angamo efa nisy ny teny taminao hoe olo tiako na sipako izany olona izany e. Ka na izany na tsy izany dia tokony tsy hampaninina azy mihitsy anie ny fahantrako e. Tady dio fa olona nanana na izy azy ihany taloha. Ka efa miteny aminao afa ny amin'izao fotoana izao aloha nitany ny olona fa tsy izay lasanao any. Dia mandra-pahoviana izany no hanafenanao an'izany. Zao tady dio ihany koa fa tsy misy ny marina izay tsisy io. Azafady aloha ianao anadiovako an'ity trano ity ka. Tena maloto loatra izy izany. Amenatra raha mba misy olona miditra.
moramora ary fanaja fa aza dia atositosy ohatran'izany ka azafady aloha e. Fanaja, fa maninona kay ianao no lasa masika be amiko ohatran'izao e? Nanenina mihitsy tsy nanaraka ny neny. Raha tany aminy aho izao tsy ohatr'izao mihitsy ny fiainako. Indray Fanaja, fa maninona kay ny fiainanao izao? Impiraverina aminao ihany fa mamenatra ny fiainako e. Ary ireo lambanao empandrindreo aloha esorotra daholo ka azotry ho any anaty gony any ireo. Fa misy inona kay e? Isy namako avy eo dia esorotra eo malaky ireo fa mamenatra olona. Namanao? Le olona lazainao fa olo tiako e. Mba tena maneriny eo amin'izany olona izany mihitsy anaka. Aza medaladala eo Fa medaladala ahoana indray ary tena lasa masika be amiko anie ianao e. Mbola tsy fotoana n'izany izao e. Sady tsoroko aminao ry dada fa tsy ataoko fantany mihitsy hoe ianao izao ndraiko. Olona resy ny fiainana. Endrisy anaka, raraka avokoa ireo anatra sy fanabeazana tsara nitaizananao dia izao venanaovanao ary efa kilemaina sy tsy afaka mitady volantsony aho. Nyrenao moa dia efa elany natao atanteraka. Andray marina, latsaka ny ranomasony dada. Tena mifona ry dada. Inoko fa zao aloha mety. Tsy tiako simba tsony ny fiainako e. Mba tia hanana ho avy tsara kokoa. Dada, aza mitomany. Tsy fidino haingy manao asao anao e. Mba miaro ny voninahitro sy ny toera kokoa. Tsy tiako fantatro ireo namako fa mahantra loatra tsika. Eny, tsy mamitsiny anao ary zanako. Za daholo fototra izao. Raha mananaiky ny tady asana solo ny asako taloha mantsy, mba tsy nafoky ohatran'izao ny vadiko. Ary nijanona tamin'ny fanajana sy ny fitiavana trano koa ianao. Okizay mory dada. Ary azafady aloha fa tsy maintsy asitroko ato ambany farafara tiako ny misy ny lambanao ty. Dia manam-pahoviana izany no hanafenanao ny marina amin'izany namanao izany? Tsy haiko e, tsy haiko ry dada. Fa miangavy anao mba hiala eto aloha fa sao tratrany eto. Raha riva ianao miverina. Dia ho aiza nefa ny orany ty efa hilatsaka. Mba miangavy moa azy dada. Mba mandehana. Sa mbola mba tianao ihany ny avitako sao matsara ny fianarako dia eo mba mandehana. Eny ary fa andeha dia mba ampitao aminy ihany fa mbola misaotra betsaka azy foana ho no hitata. Ary maninona ny esorinao koa rehetra sareto? Sary mariazina mivady ange iny e. Fanaja aza esorina moa e. Tsy very akory reto ry dada. Ataoko tsara ato anaty vatato fotsiny. Ary mandehana amin'izay ka. Mandehana amin'izay moa ry dada fa efa akaiky izy Io mandrosory tendry ato any mipetraka. Elana tsiny aloha fa tsotsotra tsy mendrika anao akory. Andray, trano misy ny olo tiako ve dia tsy mendrika ahoana koa ary. Ary aza be vazovazo ry tendry ka. Inona amin'ilay teniko teo izao mivazovazy aminao ka. Sa mbola tsy nambarako taminao tokoa moa fa manam-pitiavana andriany aho e. Aza mivazovazo io Reny fihetsiko sy fiteniko reny, indrindra fa reny fanampiko sy fikarakarako anao reny koa ve dia mbola tsy azonao ihany e. Tsy manambara inona amiko reny ka. Afaka manao torena avokoa ny olona rehetra. Eny fa na dia ny fahavalo aza. Tsy azoko ilay hoe fahavalo. Manao torena izy mba hitsara ny velatsia amin'ny fahavaloniko. Na koa hanadiovany tena raha ohatra ka. Mba mahay koa ianao izany ka. Fa zo marina kia. Fa misy inona? Fanajo. Raha manaiky ny fitiavaka ianao dia raiso ty. Tendry. Rojo volamena. Fonao avy ety. Raha manaiky ho ty so tiaviko ianao. Ary tsy anio ihany izany fa ho mandrakizay. Andray, menatra be Raiso raha afako raha eky ianao aza menatra izany. Manaiky Zany Ie, tianao koa ary tendry Ary manaiky ho ty sy ho tiavinao mandrakizay. Andray, ka etsy ary ho apetaka eo amin'ny tendanao zato izy e. Eo ary Tsy misy manana ohatry tiaky fa nitefeko manokana mihitsy izy ty Ary nasiako an'io litera T lehibe io mba ho famantarana fa
Olon-tiako ny tompony. Zany misaotra betsaka. Noroany amarina. Tena sambatra. Fa zao roviana zany tsika no any amin'ilay ambanivohitra misy anareo. Efa mba te ho any mafy mihitsy Hina foana ary mampisisika anao any Te ho any aky mba hiova rivotra kely koa. Manina raha amin'ny vakansy ty Sany kosa ve tsy tampoka loatra. Sady vao tsy ampy-tsasakadiny koa izay no nampifankatia antsika. Ka maninona ka. Ty ny telefonako. Mbola misy fanao dia atsoso dadatoa fa ho avy antsika aza maika be loatra ohatran'io ka. Sady dadatoa koa izao mbola sahirana tamin'ilay izy nararo teo. Ka zany fahasahirana an'izany mihitsy angeny tiako resahana malaky mba hafahako miantoka amin'ny fiainanao manontolo, indrindra moa fa amin'ny fianaranao. Ka tsy efa miantoka avy ianao izao sarotra be mihitsy ny anatanterahana an'izany ka. Sady ny fomba ny aminay tena tsy azo tsiratsiraina mihitsy. Ka afaka tonga dia atao koa ny fisehoana raha zany ny olana Ka tsy zany mihitsy Fa ahoana? Raha vao izao tsika makany dia heveriny olona fifahanambady mihitsy dia tsy ho avelany miverina tia manaraka anao izany raha tsy vita avokoa ny fomba rehetra. Vita hatramin'ny mariazy mihitsy ary. Izany efa mbola atao akatoky ny fianarako tanteraka mihitsiko. Tsika raha teo nefa mbola tsy niomana ny amin'izany rarazany mihitsy. Sady vao teo nge-tsika no mifankatia Eny marina aloha zany. Aleo ary fa anao manafarak'izay aingana dia miroso avy hatrany tsika. Ary andao aloha anao devoir amin'izay ka. Mandeha ihany ny lera. Alay vao ranka isony boky dia aza dinoana koa ny ordinatera fa ilayntsika. Vetivety ary Efa matory angaha ianao anaka. Fa misy inona indray Te anontany anao fotsiny aho hoe iny ve ilay olona nafohy vola be nitsaboana tany amin'ny hopitaly? Dia raha iny dia maninona? Mahagaga. Olona niny ve dia anilikilika ny mavomavo? Tao olona tsotra sy mora fohy ihany mantsy mifanombatombanako azy. Fiza moa no niteny taminao hoe tsy kilofo izay Tsy efa nasaiko nandeha moa ianao. Zaho kosa aloha tsy nitsikely velively tazako lavitra fotsiny izy. Dia azy zany ilay fiara? Azy iny ka. Fa tandremo anie manandrak'andrana amin'ny daladala eo Dia inona zany nambaranao tany momba? Tsotra kely izany Ny fahalalany dia hoe any ambanivohitra ianao fa tsy eto. Tena say ianao tika. Tsy maintsy manavotra ny tenako ary rehefa tsy afaka manavotra nareo Sady tsy nareo ihany ve nanimba ny fiainako ohatr'izao. Fitaratra vaky ve ny hitarafako ato? Ekeko zany kanefa tsy safidiko angery zanako ny andro ohatran'izao Tsy safidiko ny andeha ho tapatongotra tsy afa-misaraka amin'ny tehana. Tsaro fa nampianariko anao fa raha tsy ny mandainga ary tena mety any mba zavatra maro. Zao mety ny fahafantarany ny olona ny marina zao mety atesitra azy dia mety hampiova ny fitiavany anao satria no nandainga taminy. Tia mety ho izany tokoa ve? Tsy maninona rangaha. Mila mitandrina fotsiny. Eritreretra fa mety ho maro izany lazaiko anao izany fa natsa. Fa zao izako ny zomasy sabotsy tonga mampianatra ato izy. Tsy maintsy tonga eo moa izany izy Noho izany dia tsy azonao atao mihitsy ny modimody eto amin'izay fotoana izay. So hanimba zavatra eto. So dia tsy mety izany fa natsa. Finona mety Impiry lazaiko aminao ary fa manomana no avoko Manomana no avoko mba ho tsaratsara kokoa noho nenareo sy neny. Nenareo izay vao sedra ny rivo mahery kely dia rafa toy ny tsy ny sasarana. Ekeko ary fa marina izany Sady sarotra ho an'iny olona iny koa niny hoe mpianakitsika mba jerenka eny an-tsaratarehako Sao ve dia tokony hoe ianao ny raiko. Niendrika hoe fanarodany rano mangotraka vokatry ny fanaovana sito mahery teny an-dalana. Ekeko izany tady dia ho anefa fa ny fitiavako anao no nangalarako an'iny poketran'olona iny. Ary raha tsy nanao an'izany dia mety tsy afaka nanao fanadinana ange ianao ary tsy afaka nianatra teny akatsoko. Raha niendrika eo indray aza ho dinao tsy tsaroana fa endriko nafindra niendrika eo na ny fiodiranao izany. Ary io bikanao lava sy vaventy io dia mbola tahaka avaty amiko ihany koa. Ny volonao tsotra sy lava indray dia tahaka avy amin'ny malala reninao. Ka nahoana ianao no mahasanteny an'izany amiko? Ary matory amin'izay ka. Ny efa ranao angamba raha mbola be moralina be eo dia aleo miala tato mihitsy.
aleo ianao mpanofaikotrana ny ivelany any mihitsy ka amin'izay mba niaina finaritra tsy misy atahorana ny fahasambarako. dia ho vitanao ve izany ry Fanaja? Fa eken'ny sainao ve mba ahavitako ny fianarako sa tsy e? Izany ny fanindriko anaka kanefa dia tsipadony laka ny tana ve ianao? Tsy mitsipaka anao velively aka sady ny lakana aza teny ampovoany dia rindrika tsy tafita akory. Saika safotra raha tsy nisy nanavitra. Ekeo fotsiny raha tena tianao ny zanakao e. Eny ary raha izany no mahasambatra anao sombinaiko dia manaiky aho. Ary matory amin'izay fofonoko ny jiro e. Mbola anao fanadinana koa mantsy rapitso. Ody! Ody! Nino? Fa maninona ty ianao? Otry! Tokantranoko ange ato e. Tsy azoko koa ilay fanontaniandry. Ve kinona ro zato atondianao aty e? Andry mba hamangivangy anareo kia. Ary niova be ny ato izany e. Ndrindrina voaloko tsara. Ary nakaiza aloha ery. Ataonao inona? Anga ianao mbola mila azy indray? Ie, mila azy mihitsy fa misy resaka tiako atao aminy retsy a. Tsatsoina izy e. Marary izy dia... Tena ninona ki? Maty ve? Maty ve retsy a? Fa maty ahoana e? Maika ery ianao hiteny hoe maty a. Sao dia mba hainao ihany ary ny namono azy. Ka le filazandry azy ange retsy manaitray e. Matahotra mihitsy a. Fa mba hahafahanao miaraka sy mivady amin'izany olona mahafatifaty anao izany dia vonoanareo tata. Saingy tsy maty izy fa mbola tsy sitrak'Andriamanitra izany. Ndray kosa retsy na inona kosa raha olana misy eo aminay a. Tsy vitako mihitsy kosa kiny hamono ny hery a. Ka tsy atsona izy e, efa lasa izy. Lasa izy ary Fanaja. Fandrizanany ohatra manao resaka tsy azoko mihitsy. Finona ny tsy azonao amin'izany e? Tsy ianao ihany akory nampianatra an'izany tato an-trano tato. Nandramanao aloha dia hitanao fa nety taminao dia lasa ianao. Tsy miverina tsony. Dia vitany hery ve kiny namelandry hery tato e? Ianao ary navitako. Sady mba tsy hahivy kely ange. Tao anatin'ny fahareseny dada no nilozanao. Ny mpivady anefa natao hifanohana sy hifanampy. Saingy ianao kosa tsy mba zany. Ka tindry iara-mony tena amin'ny eto ara ve any tindry? Mbola tsy nisy maty aloha tato a. Na dia efa nisy nanandrana namono ihany azy izy. Eny e, fa velo aloha izany ho any e. Ery aza moa izany tsy etiko. Fa ny tiako lazaina amindry fotsiny dia izao e. Misy tranombarotra voan-sokafan-kiady izay ihany ho andry. Ka ahoana? Oa? Sao dia mba diso fiteny ary ty ianao. Tsy diso mihitsy aho ka izany mihitsy koa ny tena antondriako akaty e. Hatramin'izay ianao tsy nihevitra an'izany ko efa lasa ndraiky vao izao azy izao. Ka indringa efa niteneniko hatramboalohany hoe andao anaraka e. Ndry moa miseho miavinavina eriko. Tsy anaraka anao izany ahy e. Mety amiko ny eto. Hitanao amin'izao ny fiainako fa tomba mety ihany. Eto milamina tsara. Ny fianarako mandeha tsara. Tsy mila an'izay tranombarotra reo any ahy. Ka mbola ziry ihany izany ry io. Miala tsiny ary neny a. Aleontsika samy maka ho azy toy izay lasa izay ihany fa nahatsara antsika ireny. Izay fa andao ianao mandeha amin'izay ka. Maika andeha hianatra. Ndao ariko. Mbola nenenandry tongotra matana izao avinavindry izao. Efa manomana no avy fa tsy hitavana amin'ny fanananareo mihitsy e. Veloma ianao. Tena lasa tsy tia atsony le zanako marina. Dia vokatry ny nataoko ve izao e? Ary ery ara mba nakaizy. Nandamoaka avokoa izany ny diako andranoko. Aleo aloha ranga mody a. Mananahoana ary izay dadada. Tena hifonako aloha fa tena sahirana be tamin'ny fanadinana be iny ahy. Iny azy efa saiko tsy vitako. Izao izay ho vokatra fa mienjana koa dia tia dia tavanevitra ny amin'ny tendrika. Izy tia misisika mafy ny andehanana any ambanivohitra. Nefa raha mba hafantany fa lainga avokoa ireny a. Tena maika manampitrotraka ny adi-tsaiko koa inona resaka iny etsy andaniny ka. Dady tia tsy hitako izay anaovana azy. Manantena dia manantena ery izao tendry fa andeha any ambanivohitra izay rehefa tafaverina avy any amin'ny karera izy. Dia ambanivohitra aiza moa izany mitondrako azy. Toa izao koa tika. Ohatra dada.
Mandro soa. Fanatsa. Andray anaka. Veriko fa efa dinonao tanteraka ny fisiko. Manahoana aloha ianao e? Zao mikokoako zao e. Fa taizao foana ianao. Sahirana be tamin'ny fianarako ary dada. Vita aloha iny ny fanadinana farany tamin'ity taona voalohany ity. Miandro ny vokatra sisa. Tsara kosa zany. Veriko fa tena rinao tanteraka ny ahy. Tsy manary anao izany kosa ahy e. Ary raha mahita asa amin'ity vakansy ity dia afindrako trano ianao fa ohatra tsy mety amin'ny fahasalamanao ato izany. Tsy ireny ianao raha tsy tena mikohaka be mihitsy e. Tena marina aloha izany e. Tete be mihitsy ato. Sady tafiditra ny ranoko rehefa avy ny orana. Ary andraso e. Ohatra ny sepitra ny ianao izany ry dady e. Efa ray volana teo angamba izay lasa sepotsepitra izany. Ary efa sakafo izao ianao io. Mbola voasaika andeha hitady mihitsy aho izao ianao tonga io. Sady zany rehefa mahita dia mihinana dia rehefa tsy mahita dia tsy mihinana. Tsy misy ho antenaina. Indray aho rehefa tena refona tsy mahatato intsony dia lasa mitsipona poti-tsakafo latsaka sy ampikanina eny ambany latabatry ny mpanao vary mitsangana eny. Andray ry dada. Tena mifola. Tia tena loatra angamba. Aleo fa hitady asa farany sy aingana. Fa angatsy antsony ilay olona miaraka taminao. Anisy ka? Izany hoe mbola tsy eto an-tanahy izy izao. Ary eto aloha misy mofo kely nentiko anao e. Ny tena enjana koa ny ry dada dia efa lany ny vola taty amiko nefa toerana misy andro-tery tsisy réseau e. Tsy mba afaka manafatra vola kely fa dia miandry azy amin'ny zoma aho vao manam-bola. Reto izao hanomezako ny hofantranonao dia tia sisa. Fa eny e, aleo fa omeko anao ity. Dia tia koa misy lamba ny vidiko sy akanjo vitsivitsy. Mety mba hampafananao kosa aloha ireny fa tena tsy manana mihitsy aho. Sotra betsaka ry fanatsa. Ary aloha hihinana an'ireto mofo nentinao reto aloha fa tena anao mihitsy. Hoano ary aloha e. Ary ny renao ve tsy manandalondalo mihitsy ry fanatsa? Neny? Eny e, foangana ihany izy no tonga nitady anao tao. Fa nisy inona hono? Inona moa fa tsy mbola le divorce iny ihany e. Ary aza manantena n'intsony ianao ry dada. Efa vorona lasa nanidiny iny. Tsy hipody intsony. Izao fotsiny ny angatako aminao. Aza manaiky manao an'iny taratasy fisarahana iny izany. Tsy te hanana ray sy reno misaraka izany aho. Fo maika koa afa-baraka tanteraka amin'ny tendry raha fantany izany. Aza manandry fa tsy hanao sy ny an'iny taratasy iny izany ahy. Nefa rehefa tsy hitany ve ny misy ahoana moa no hantanteraka an'izany. Za mantsy manantena fa mbola mety hanenina ihany izy indray andro any. Hanenina amin'inona? Tsy hitako indray sy mbola antenainao aminy. Manantena fa mbola hiverina ody izy ary hiverina n'olona fiainana vaovao indray tsika telo mianaka. Ary nataoko ry dada. Tena feno fanenenana mafy aho tamin'ireny lainga nataoko ireny. Zany efa niteny taminao anake. Ka niveriko ferana andalo ny anaiko. Nieritreritra fa ohatrin'ny lehilahy mpanadaladala ireny fotsiny izy. Reny vola be nomenanao reny kosa ve? Sy izay ventohan'ny fianaranao izay ve dia ho ataony fanadalana fotsiny? Tsy vitsy anginy lehilahy manao an'izay mba ahazoany izay ilainy avy amin'ny vehivavy e. Nefa ohatrany tsy izany raha hitendrika. Raha izay fotoana niarahanay tao an-trano izay tena mila ho isan'andro. Izaho koa moa mankany amin'ny foana. Tokony hoe efa tsy nisy ny raisina intsony ny amiko saingy toa tsy izany ka. Marina ve izany ry fanatsa? Ino ry dada, mbola tsy nikitika ny vatako mihitsy izy. Na andeha indray mandeha monja aza.
nefa ne efa ray taona zao no mifankalalako taminy. Tao manina ary dada ka ahoana zany zao fomba nambarako azy no marina. Ka ianao ane tsy mba nieritreritra kely akory fa nanapa-kevitra. Kanefa tokony tsy nisy zany olan'izany. Zao lazao fotsiny izy hoe miakatra dia Antananarivo koa dada hiary hipetraka amiko. Tena mbola mila fandiniana be ka. Aloloha ary dada andeha. Aza matahotra ianao fa handalo foana amin'izay sady efa tsisy manahitrana tsony amin'izao Eny ary. Veloma dia mandram-peo anaka? Veloma dada. Tena ferefitra zany ka. Dada ry mampalahelo tendry misisika mafy. Mpamarina mavo kosa aloha mba hiverin-dalana tsony. Efa natomboka ity ka tsy maintsy tohizana hatramin'ny farany. Ny fiainana nefa tsy tapitra hatreo amin'izay ambany vohatra nitondrako any tendry fa fo maika azy mafimafy kokoa noho ny teo aloha. Aleo rangama no manavola dia andeha hitady olona any ambany vohatra any atao solona dadatoa. Rehefa vita izay dia resahana indray dada amin'ilay hoe raiko tsy hita fa nandositra didy. Tena aleo rangasainy atao ka. So votsika eo indray ilazaiko fa lainga avokoa ireny. En plus koa neny tsy maty akory fa mbola velona tsara. Tena aleo misakatra kely aloha dia mitady olona ho karamaina. Ary aleo iomana dia andeha fifa ho avy izay tendry. Fa makaiza foana hoa ianao ty Tato izay zao ianao mahita li foana. Calme ianao ry malala. Misy sera vavao be izay any. Sera inona ka? Resaka vato le izy Poinsa be fa iakima vady amin'ny mamony karakara ny fitondrana azy any ivelany. Zany Zaho makavy any Jerosalamy mivarotra fotsiny. Ka tsy vao maika ve aky be reto arenantsika reto raha zany? Izay inge no nolazaiko taminao hoe mila miteraka tsika. Iza daholo ary ny andova andreto raha tsisy taranaka. Za kosa nefa tsy hiteraka amin'ny vadin'olona mihitsy oka zava ary lala. Ianao kosa ka ilaiko mihitsy hoe anarery ianao fa tsy mbola hitambarako amin'ny bantsy alehany iny. Azonao ve zany? Azoko re zany fa ngaho tsy mety raha mba hifanaja no atao mpandova amin'ny ampahany amin'ny fanananao na dia mba hotelo fotsiny asipa fetsy be iny. Zanako mihitsy no ilaiko ary ohatran'ny mitady ho fetsy koa anie no zany. Ary sao dia mba ianao mihitsy ary ny tianao an'ilay divorce. So anaovanareo vazaha mody miady eto fotsiny Tiady inona? Mba madokisa moa anahy aiza raha ny avitako an'izany. Raha tsy hainao ange efa tsy haiko tsony fiainako raha mba fantatrao mantsy izao no mahazo azy mianakany fa ahoana ka? Efa saika maty ihany ka hery tamin'ilay nidombontsika tamin'ny fiariny fa tamin'izaho tamin'ny farany ary efa ifanaja rery sisanao amin'ilay tranoko ianao nga ahoana? Fanakaizy ngiarainika ka lasa hony ngamba mety lasa nanary tena ngamba fa tsy hita mifanaja izay misy azy sao dia mba tsy zany fa maty ihany fa mety tsy te hilaza aminao ilay zanakareoko. So mety efa fatan'izay ny hevitrao dia nandainga izy. Dia tsy haiko aloha fa ny tranao ny ova be mba ianao aloha mila mandinika tsara ry lala. Sao dia efa mitako tsika. Zay fa ary angaha ianao ty tsy andeha hamonjy ny hotely zao andeha mihitsy ka fa somary gaga fotsiny amantsy ny nahitanao maraina vao modiko dia izay no nalasa le resantsika teo. Fa zao raha vitana soma tsara ihany ny fisarahanareo dia ome kely ihany fanazazanakao. Raha tsy zany dia samy mety foana aloha tsika. Eny kisheria elako aleo fa ezahako dia davina lery rangaha iny dia vitaiko io izay fa lasa aloha Efa tsotra be ohatran'iny le dadatoanareo Tsy eko izy ny tsotra fa reo fianakaviana somary mafimafy. Afaka 10 volana zany nanatanterahana soratra sy ny vodiondry dia zao dia efa mijerijery vakanjo farak'izay tsara indrindra. Zany ve
na ohatrinona eny ataovy mena midorehatra ohatra ny fitiavantsika ny lokony dia amin'ny mariazy indray atao fotsy mamirapiratra ohatra ny vadiovandry inao tiako andray ry teny ty fitiavanao tsy mba le fahatsorako akory nefa nasehoko anao fa ny ratsy indrindra tsy tsao fanatsanao azy ao tena hosorako lainga sy apoho hatramin'ny androany kilosako ary mba manao ahoana ary izay dada ary variana be o dia izao koa araka amin'ny mahafanajandria dia tena najaiko tokoa mba ho hitan'ilay rindriany akoatra fa mba tojolo mba voasendry ary tena tia azy ny zanavavy tokany ina koa ary tia lazainy tendry tena loza tsoroa matany angamba raha fantatra tia marina mbola verisaina be any ianao fa le rainao nanarainareo miaraka kosa aloha na tokona fantatra tsara ny dikan'izany hoe ny vehivavy fanady zany rehefa sendra mifanena amiko tena le laka nosa azy anjanao ny aza nresako izany ka fa maninona toa nampiovanendrika eo tokoa le firesako marina efa tonga fa misaotra ny anaty dray raha pitsondray fa naja tena malahelo be ianao eny avela hoary zany ho any resaka fotsiny akiny ahy iny tsy maninona re aza manahenao izay fa demain eny ary fa mba nakaizany ray ary le zanako efa ho roa volana sahady izay le nandalovan'ny varana iny dia tsy hitatsonindray izy ty nefa mba efa feno ery ny fanantenako tamin'ilay resaka ifarana iny za moa ty dia nyroahany tompotrano fa tsy nalovatrano dia lasa katara mitateraka ty tsy mba azoko atao koa moa zany mandalo any amin'ny fanaja fa so atesidrasindray ny mandehanako any dia lasa matoritory ety ambany tsena sisan'ny hafarako ary taon'ity hotely ty no misakafo hariva tonga any an-trano avy eo tonga dia matory ndraso fa mbola malalaka izany parking zany oty fa ahoana koa ty tomobile ohatra mivilivily be ty zany tena aleoko mandona tomobile eto amin'ny parking eto izay amonina andratra an'izay olona ao anatin'ity tomobile ity ka nanao ianao izay raha dada tsy maninona mihitsy kay lohako fotsiny ohatra mavesabesatra fa aiza moa za zany anaka ohatra ny ety amin'ny hopitaly sa tsy diso ianao ka fa misy banda ny lohanao re misy maratra ny lohanao mantsy hitanao omaly riva saika hisakafo tao amina hotely ray izay dia iny za mily fiara eo amin'ny parking iny nisy fiara vilivily tsy fantatra hoan'izay fanitsy andeha hifanena tamiko dia nanahoana voatonan'io tomobilina ny vilivily be io ve sa toa efa impiry azy voatonan'ny tomobilina izay mantsy tsy zany ka ny vilivily be fotsiny ilay tomobilina araka ny vaovao henoko dia mba manotorimaso ilay rangaha nitondra azy ary tomobilina andeha hijanona teo amin'ny parking koa io tomobilina io mba enjana koa zany enjana aloha tatro ny torimaso enjana koa ngamba matoa voaterina miliny tomobilako tany amin'ilay tomobilina efa nijanona teo mba tsy fandonako tamin'ilay tomobilina raha io ka nanjoka ianao tao ambadika an'ilay tomobilina voadonako nibitika lavidavitra ihany ianao ary zany naparatra ny lohana ohatran'io ary avy hatrany dia netiko taty amin'ny hopitaly izao Andriamanitro
saika matindray ary nanahoana zany le mpamelin'le fiara mamin'ny toromaso. Raha araka ny vaovao henoko maraina teo dia maty le rangahy nitondra ilay tômôbilina satria nitona tamin'ilay andrin-jirony teo akaiky teo. Tena loza zany. Izay aloha fa matory kely indray e. Mbola tsy tokony hiresaka betsaka mantsy ianao zo ny dokotera teo. Ohatra misy manaitaina mafy tokoa zany lohako zany. Zany fa mba efa eno le zanako ve aloha zao e. Zany hoe mbola tsy nisy fianakavianao ny lazako aloha e. Tsisy fantatro raha teo moa ry zareo fa hono aiza moa ny misy anareo ary iza le anaran'ny zanako mba mora ny fitadiavako azy. Mino fa mbola ao amin'ny 67 any izy no mipetraka na dia efa navita nanary sy nanadino azy. Nanary? Mba aza vao efa tsy azoko dia nanadino ahoana koa? Any amin'ny 67 no misy an'ilay zanako vavy e. Izay efa ela tsy niara-mipetraka tsony. Fanja no anarany. Iza? Oe, radada! Tena tsy mahatsiaro teo ny ty marina. Dokotera! Dokotera! Ndre, ary toa tonga tampotampoka ianao zany. Fa misy inona? Sa te hanampika? Tsy zany ndria. Fa manao na lodry ato e. Salamaka. Fianao tsy miraraha mintsoko. Inona moa zany navarinanao tany? Sa misy afaka ohatrany? Ndrivy adaly. Kina ndray ary? Misy zavatra tena manahirana zay hoa. Tsy haiko mety mahafantatra olona tao hoe Fanja ve no mipetraka ety aminareo ety? Fanja? Fanja. Ay, dia efa fanja indray zany zao no tedavina rehefa leoleo amin'ny fananja. Ohatra ny tsisy mahasamihafa azy koa ne zany. Narty e. Terara ihany koa no latsaka. Avela ho any aloha ny atezeranao fa vonjaina angeky izany. Fa vonjaina hoana e? Fiza marary? Sorry a. Inona? Mandona olona afaka malery vavy nanaritra andriny. Rangahy lehibe izay le izy. Sady tena mampalahelo be momba le rangahy io a. Raha ny filazany dia davasaraka izy io zanany io. Izay Fanja izay hono ny anarany dia mitady azy a. Dia zany ve nanadinonao ny fotoanantsika maly ariva e? Zany olona zany? Ena ry fanaja, satria zany nandona ny olona io dia tsy maintsy mijanona miandraikitra azy a. Araka ny mahatsy misy fianakaviana azy. Tsy afa-miala a. Fa mba olona manao ahoana koa nefa zany? Mampalahelo be io a. Izy aloha 4 ami e. 4 ami? Zany ve ny andanianao fotoana sy andaniana voly? Maninona raha navela tany? Andray kosa zany mba toe-tsainao ry fanaja. Aina ohatranao ihany anie zany e. Fa nandalofako dia anontany anao hoe fantatrao ve olona io sy ny misy azy? Raha zany vehivavy zany aloha tena miala tsiny a. Tsy fantatro mihitsy zany e. Ka zao ary raha mety dia aleo ianao mba hiangaviko iandry lera-dady any amin'ny hopitaly alohany io mandra-piveriko. Finao aiza? Sady aiza koa ny avitako mikarakara an'izany 4 ami zany. Aza matahotra renao fa efa madio tsara izy ao a. Efa nanakaramako olona nanadio azy dia efa nisoloana koa ny lamba fa ratsy zany tsy nandray azy ny dokotera. Ay, raha izay indray aloha dia manaiky a. Finao aloha zany ho aiza e? Ka tsy maintsy andeha hitady an'io Fanja io re a. Ahoana koa moa zany ny ahafantarana an'izany? Tsy mba misy sary ohatra na farafaratsiny ny adresy misy azy? Marina koa aloha zany e. Fa tsy azontsika vela amin'izao io olona io fa olona mampalahelo izy. Sitraka Andriamanitra ky ny famononana fampijaliana ny aina. Ka zary zao efa mifanao fotoana amin'ny namako hoe te hiaraka ho any amin'ny biblioteka zao maraina izaoko. Zany ve? Ie. Vanga moa mbola misy zavatra ataonao indray zaho e. Tsy efa vakansa akory. Ka namako mila fanampiana amiko re zany a. Eny, namako efa ela izy tamin'ny mbola tany amin'ny lycée dia manao concours izy zao. Sao indray ary. Ahoana? Amin'ny tolakandro ianao no miandezany amin'ny hopitaly fa mandehana aloha zany mamonjy ny programanao zao maraina zao. Mety? Dia aiza zany ny fotoanantsika ratoandro? Aleo rehefa alaiko aty ihany ianao a. Fa andao raha andeha araka amiko dia apetrako any alohany.
ahoana hoana e tsy azoko mihitsy koa izany ka za koa aza nge mba gagy ka tsy azoko mihitsy le nolazain'ny dokotera teo ka hoe nalain'ny polisy teo ny lirangana rary taoko olona marary viranga tsy mba mahay manazava resaka koa le dokotera ka fa naninona izany izy nalain'ny polisy izany aneny tsy azoko e tsy haiko fa aotsika mahita azy ndao androso fa iny vao hitan'ny zalahy miditra ao amin'ny birao iny mihitsy liranga ohatray fa atao olona atosika amin'ny seza misy kodiarana nety izy ka tsy haiko rea tsy haiko olona malemy toy iny ve dia avidinina e nahoana ny dia entina ty amin'ny polisy tena mba mampalahelo kosa izao ka andao re afaka mandroso fe zay raha sefo fa inona moa le anareo raha tsy mahadiso zafady izany hoe olona manaraka ny liranga atosika amin'ny kalesy iny le zay kaka izay tsy nahatratra azy tao amin'ny hôpitaly teo dia nanaraka azy aty ka mandrosoa ary nareo e ahoana hono ry tendry a mandrosoany ao mahita azy ndao ao mipetrapetra fa hono arasefo naninona tokoa moa rasefo iny rangahy iny toa tsy fantatra akory zao antony fisamborana azy ao anatin'ny tsy fahasalamana ohatran'izao ka zao e tsy nanaiky mihitsy le raha matotompony fiarapotika sady misy findaiso poketra very tao izy vola be koa tao anatin'le poketra dia taratasy isan-karazany tsy azoko tsara fa mba aza vao misimisy kokoa irasefo azafady hitanao io rangahy io misy mahatazana ary misy mahita foana rehefa makeo amin'ny parkina ny hotely sotra io dia izy no namaky sy naka an'ireo entana very tao anatin'ny fiara araka ny filazan'ireo manodidina za kosa rasefo tsy hitanao ve ny toe-batan'in'olona iny sady zao manana zavatra tiako azavaina koa mino amantsy fa misy ifandraisany ireo zavatra reo raha araka ny eritreritro fa melohan'izay aloha tsara fantatra ihany hoe inona n'le rangahy io tokoa moa nareo ny tena marina tsy mpifaninina izay ay izany hoe tamin'ny vakombaly ariva raha zasindra nandalo isakafo tao amin'ny hotely sotra lazainao io dia ahoana inona ny tranga iny asaika ivily mitraka tomobila teo amin'ny parkina iny no misy fiara tsy tena zavazava zay mifanina tamiko raha ny fijery koa azy dia ohatran'ny mamy zany ny soferan'io tomobila io ary efa saika ifandona tamiko mihitsy azy izy ny farany sisa hevitra dia nahaviliko tany amin'ilay tomobila efa nijanona teo ny tomobilako mba tsy ifandonako taminy dia ahoana kagarana eny feon'olona nkika mafy ny androko moa somary efa rivariva ihany ka tsy tazako kay olona io tao ambadika ilay tomobila voadonako teo amin'ny parkina hitanao amin'izany azy ka io rangahy io angerasefoka mipitika lavitra ny tomobila mihitsy tsy nisy ninina teny aminy ary avy hatrany dia nentiko teny amin'ny hôpitaly izy ok voaray izay ny fanazavanao ry tovolahy afaka mandeha aloha nareo fa hanao ny asany izay eny ary tompoko mba jereo ihany fa olona tsy mbola salama tsara ngy iny olona iny aza manary ianao hoe afaka mandeha nareo mba mampalahelo ala izy ny rangaka fa ny mahagaga izany dia hoe saika anao inona teo amin'ilay fiara izy ao rentsika mahazo an'izany valin'ny fanontanianao izany mandroso ary nareo roa e radada fantatrao ve ireo olo ireo toy mpanaja zanako dada inona dada aza mandohaliko eo tsy ngana fa mamelaneloko ao anaka fonary dada tsy napoziko oka aloha tena tsy azoko mihitsy tena mila fanazavana ka avelako aloha nareo ifanazava resaka eo e sady miandra ny lera matopotory koa tsika izao fa ahoana ary izao e fona aminao ary dada saza-dala loatra tsy mba ny haino anao mangina daholo aloha nareo ka dia aza vao fa tena tsy azoko mihitsy fa mifakalala zany nareo sa sendra tafaraka tatyfotra ka izy anery dada le tendry namako e le olo tianao ve ino ry dada fa ahoana e miandro fanazavanao mifona e mila-paladia aminao ary tendry tsy mendrika ny olo tianao mihitsy petsaka loatra ny adalako ka tsy azoko mihitsy e tsy azoko nga mofantatrao indray ny rainao ka mifona
Tsy izany se fa efa niakatra ty koa ny tany ambanivohitra dia niakatra azy. Kalory dada. Inona mihitsy ka ilona ingafenonao aty e? Tsy izany mihitsy ry dada. Sa hoe aleo anazavako azy aminareo. Tendry, aza maka ty tsony ianao. Menatra anao tanteraka. Tsiry fanaja. Zangy ty ianao e. Nahoana na fenonao tamiko ny tena maizy ianao. Tsy mampaninona izany a. Tsiry Tendry a. Menatra anao a. Ary nanako fa mety tsy ho tianao raha fantatra hoe mpangataka ny raiko. Mampaninona nefa izany. Izany aza ny tena vao maika itiavako anaoko. Fa ny anavotana azy any amponja izao ny tena maika. Ahoana tokoa aky? Ahoana izay? Nanahoana marina ny tena fiainanareo talohan'izao e. Ary inona ny tena nahatonga ny endriny ny lasa ohatra n'iny sy ny tongony ho tapaka? Mampalahelo ny fiainanay ry Tendry a. Ary ny valanaretina Covid iny tena namotika ny fiainanay. Izany e. Tsy fidinoana anao andreny fa mba nitsinjo ny fiainako koa. Ka lazao ary fa miaino anao ahy. Ka zary io vao saika andeha mihitsiko. Anio indray hono mantsy le raha matopitory no avy any amin'ny birao amin'ny polisy fa tsy afaka ho maloko. Izany? Ie, ka andeha hoeny mihitsy aho io fa tia mba hiona amin'izany olona izany. Ka andao ary araka e. Sady zakoa avy naka an'ity vidéo ty. Vidéo inona izany? Teo amin'ny tsena biabitany hôtely Sotraka ity a. Hita tamin'ny kamera antrareo daholo ny marina rehetra. Ny marina? Tena maka an'izany fiara izany tokoa ve dada satsia? Aza matahotra ianao e. Banderao lazainy namaky sy naka an'ireo zavatra firy tao anatin'ilay tomobila fa tsy dada. Tevinina fotsiny izany no nataony tany ka. Ny fahitako azy saika hiaro an'ilay tomobila izy raha vao nahita an'ireo roalahy nanomboka namaky ny fitaratra. Saingy tsy tratra an'izany noho ny fahosany sy ny tongony marary. Samy ve? Dia tsy tratra antsony ireo mpangalatra fa tarakely izy. Tena misaotra an'Andriamanitra. Ndao fa hiaraka aminao a. Intsika manam-porofo fa tsy meloko dada. Tendry, tsy tezitra amiko tsony ve ianao? Tsy tezitra izany aky a. Izany olona mikomprendre anao tsara ary fanazy. Ndao fa aza manana eritreritra tsony a. Kanefa mbola misy zavatra tsy fantatra koa ne. Fa mbola misy inona koa aky ohatr'izay? Lazao fa ho tara eto angeitsika e. Momba ny reniko re a. Ny reninao? Ie, tsy maty izany ny reniko fa mbola any izy. Fa rena manao fiainana any dia tsy tiako tsony. Maninona? Aleo rehefa tantaraiko anao eny an-dalana ny zava-nisy rehetra nahatonga an'izao a. Ndao ary. Manahoana dada? Salama ihany a. Nareo manahoana? Tsara ihany ry dada hery a. Tena tsy dia hijanona tsony araka izy a. Aleo kany matory eny an-dalambe. Ie, tsy misy rindrina efatra manalokaloka. Tsy ry dada. Efa tapa-kevitra fa tsy hanohy fianarana tsony. Sady efa namalo ny fangatahako asa koa ny ilay orinasa iray izay e. Andeha hiverina any an-trano tsika vao afaka ato ianao. Ka ahoana kosa nefa ny alako ato e. Ilay inspektera tsy mino izay lazaiko mihitsy. Aza matahotra tsony ry a. Efa daholo ny porofo manamarina anao. Mandrosoa ianao madama. Mipetrapetra? Hoatray, io ve ilay olona namaky ny fiarako inspektera? Neny. Fanaja. Ery. Ay, nivaty aman-janako. Fangalo neny tsy andeha. Ie, tsy andeha tsony akia ary tsy andeha tsony. Tsy hiala sy andao anareo tsony ahy. Koto sasa miandranao any ve ilay olona niaraka aminao? Eny tokoa. Ay, tokoa mbola tsy fantatrareo. Ninona ary neny? Ninona? Mandehana fa zangy tsy mitazona anao tsony ralaly. Ary raha nampijaly anao hatramin'izay dia aiza vao ataoko sy ny ilay taratasy fisarahana mba hasambatra anao. Tsy riery a. Taiza teto tany mbola nisy fahasambarako akoatra ny teo anilanareo mianaka ka. Zao ry izy mianaka. Ikiady angeka maty. Maty? Maty naninona? Efa herinandro izay. Maty nanao accident teo alohan'ny hôteliny izy e.
Mamy torimaso izy dia nidovitra tamin'ny poton fiarany entiny tamin'ny fotoana navaky le fiara indreny nisy ozy izany. Ka tsy izany ve le fiara saika ny fandona tamin'ny tendry? Izay no nahatonga azy ny vily ka nahavoadonany any dada. Eny ekia, sady izy koa ne namitaka fotsiny. Ohatry, fa ahoana? Izy efa manambady ary efa misoratra amin'ny zanany daholo ireo arenany rehetra ireo. Natao mpiasa mpitantana ny hoteliny fotsiny ary tany a. Za aloha efa nieritreritra an'izany ihany. Loatra n'iny ve? Fa aiza tokoa tendry? Mba endry ty olona ihany ve rehetra izy? Efa ho avy eo re izy ry neny a. Tena mitovy mihitsy izy ery a. Izany. Ary tena henao mihitsy ilay mahery fo anay rery a. Fa izany tsy natsapan'izany na dia efa osa azy ianao dia mbola mikiry ihany andeha hiaro ilay fiara sy nisy nandropo. Nefa tena miderany herim-ponao aloha rery a. Sady tsotra ny be fitiavana no mbola be fandeferana ihany koa. Marina mihitsy izany ry neny a. Mitovy tanteraka tokoa izy tendry. Reny lainga nataoko reny a. Tsy naposiko mbola ho tia izy sady mbola hanampy akoho avy eo. Raha tsy izy anie dia efa maty data tamin'iny aksidon nahazo azy iny. Izany ve? Ie, tsy nanana ninina mihitsy izay mianaka tato. Herinandro talohan'iny nefa no mifankahalalànay. Tamin'iny nefa izy dia efa nanome any vola rehetra nahavitana ny tsabo any data. Andray ty losako maro. Fa tao mitomany neny. Eno a? Io fonako rery izy mianaka. Zany tao mbadika ny aksidon iny. Nikasa mono ny helo mihitsy amantsy mba ahafahana izy kiady mivady ara-dalàna. Andray kosa ry neny. Ndrebirebeny fotsiny ianao mba hamono ny vadinao nefa izy ka efa manana ny vadiny. Tera maty teo tokoa moa izany dada. Nefa izy tsy hanambady anao akory. Efa tsapako daholo izany ankehitriny. Mifona hery a. Mifona aminao re ae. Mivalo re. Tena soa ihany izany fa tsy maty dada. Ajanony ireny ranomasina. Efa lasa izany. Amin'ny sisa mba misaina tsara vao manao zavatra. Mbola lavitra ny lalanao. Fa moa ve tsy faly nareo fa tafavondrona indray tsika telo mianaka. Sady miampiray. Tendry. Manao ana daholo nareo? Salama tsara mianaka. Petrapetra. Eny e. Tonga dia niditra moramora fa mbola tena somary fenifeny daholo nareo telo mianaka. Tena misotra betsaka tendry. Tena misotra betsaka tamin'ny vitanao rehetra. Indrindra tamin'iny izy mianaka. Raha tsy eno angamba dia tsy mba tafahoana mpitiavana toy izao intsony izay telo mianaka e. Lehibe loatra ny fitiavanao tamin'ity zanakay ity. Fa raha lehilahy fa angamba teo amin'ny toeranao dia mety tsy hainay intsony miderany an-tsara-ponao izay anako. Tsy misy isoranareo izany e. Fa mitondra zavatra kely ho anareo telo mianaka mihitsy aty a. Inona izany ry tendry? Ty ry fanaja, omeko anao ty vakianao. Andraso aro e. Namerivery ny ririnina. Sady koa mazamazana. Mafimafy ny ady. Be koa ny ankaso. Eny e, tsy maninona. Na dia nampihidy vazana. Fa tonga tiany lohataona. Fa mafana ranomaso. Oay, fa tonga kalon'izy ty. Iza nanoratra azy ty kay ry tendry? Eny tokoa. Poeta iray mbola tsy mipoitra mihitsy izy io e. Mbola pirina be mihitsy. Izany a. Fa misy an'ity tokoa mba ho atolotronao ty raha tadahiry a. Amin'izao tsingerin-taona nateranao izao dia atolotronao ty. Ndray anaka. Dia inona ny tambon'izao nefa aloha? Eny aloha tsy izy tambiny e. Fa ny angatahako izao dia ilay zanak'areo vavy tokana satria izy ny nambabo ny foko. Fa ohatray tolakile ny ity ry tendry. Eno a. Ary fa ahoana tokoa no nahafantaranao fa aniversaire ny dada androany e.
Tia ny karapanondronao tany anatin'ilay akanjo nanaovanao tamin'ilay andro nahavoadonako anao iny dia izay no nahitako azy. Saotra betsaka ary tendre fa lakile inona aloha tia atolotra ho aty? Misy trano izay ry dada Hery natolotra anao io satria lehilahy tena mahery fo tokoa ianao ary mendrika ny hazo falisoa tamin'ny resaka rehetra nataonao ho an'ny ankonanao. Reto ny taratasy ny trano. Ndray ry tendry tsy rera tsy latsaka ny ranomason'ny dada ary arabaina aloha ianao ry dada. Fariana loatra tokoa tsika telo mianaka dia tsisy natsiaro tsony andro an'io. Tsofiniko mafy mihitsy sany dada mahalalako izany. Na za koa aza retsika io ka aloha bisoza mivaty malalako izany Ray mahafinaritra ery izy izany. Fa miomana daholo nareo dia andao any amin'ilay tranontsika. Efa nikarakara ny fety ry zareo any fa nareo sisa ny andrasana. Fa ry zareo izy aza misalasala rery dada fa miomana dia andao anjarany dada Hery aloha ny anio fa rehefa vita ny anio dia miresaka momba neny malala sy fanaja malala indray tsika zany tsika rehetra izay nandre ny tantaran'ny ankohonako mbola hafa ihany izany miaina sy mirihary miaraka amin'ny ray aman-dreny izany ka aza atao tsinitsinina izy ireo fa ireo ny masoandro amam-bolana na toy ny ahoana fari-piainany na inona asany na inona kilemany na toy ny ahoana ny fahanterany tiavo izy ireo aza menatra manana azy fa izy ireo ny mahery foanao. Karakarao izy raha marary toano izy raha mandalo fotoatsarotra sambara miaraka aminy fa tsy hananana firy ireo ray aman-dreninao ireo. Tantara no soratany Natasha Andrianirina ary liva na Yaravi Maoltina nomenjana ary Lairakoto Arsoa Daniel ary Andry Tavita Mikael no nanomehana ny tantara. Nandrefeo miaza soa mendrika nandrindra lafiny ara teknika sarobidy tsy dia lahy.